raha tsy misy ny fiovana dia tomboka ny zoma 17 jona ho avy izao ny asa fanarenana ny ampahany mampitoy ny Tolaniaro sy Ambovombe any amin'ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo araka ny nambaran'ny ministra ny asa vaventy Jerry Atrefindrazana omaly nanoloana ny mpanao gazety. Ny oktobra 2024 no efa saikana tomboka ny fanamboarana io lalana io saingy tsy tanteraka raha tsy izao. Ny lalana mampitoy ny Tolaniaro amin'ny Ambovombe no anisany mampikaikaika ireo mpandeha amin'ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo no ny aratsiny satria tsy vita ny lalantany ny faritra sasany fa misy ampahandalana vita tara kanefa feno lavadavaka. Ny fahavalo ambin'ny folo jona dia atomboka kosa ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena faharoa ambin'ny folo mampitoy ny Tolaniaro sy Vangaindrano. Tafiditra ao anatin'ny asa amin'izany koa ny fanoloana ireo lakana fiampitana renirano na baka ho lasa tetezana. Miami totonga na hatrany ny sandan'ny vola malagasy manoloana ny dolara amerikanina. Efa tafakatra 5.4 ariary ny dolara iray ny 7 jona teo raha toa ka 7.703 ariary faingo 7.70 izany tamin'ny faran'ny volana May. Ny tsy fifandanjany ny tolotra sy ny tinady eo amin'ny tsenan'ny fanakalozana vola vahiny no antony nahatonga izany araka ny fanazavany ny mpahay toekarena. Amin'ny vola dolara amerikanina avokoa mantsy no andoavana ny vidin'ireo entana rehetra afaran'ny Madagasikara ny ivelany saingy nahitana fiakaran'ny daholo ny vidin'entana afarantsika toy ny solika sy ny entana ilaina amin'ny andavanandro ho iatrany ny nambaran'ireo mpahay toekarena. Mihisatra ihany koa izy ny fampidirana vola vahiny ka antony iray izany mahatonga ny fisondrotan'ny sandan'ny dolara mihoatra amin'ny ariary. Etsy ankilan'izay dia hita efa ny totongana ihany koa ny sandan'ny ariary oharina amin'ny euro efa mahatratra 4.470 ariary ny euro iray ankehitriny raha toa ka 7.70 amin'ny 104 izany ny 7 May lasa teo. Misy 70 ireo trano eva mampiranty ao amin'ny Hotel Carlton Anosy ho fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny asatanana izay ankalazaina ny 10 jona isan-taona. Omena lanja manokana ao amin'ny ireo trano eva ny vokatra kojakoja na koa asa vita tanana izay mety mampiavaka toerana na faritra iray eto Madagasikara. Tanjony hetsika ny ampahafantarana fa ny asa tanana dia anisany mampidibola ivelomany ankamaroan'ny malagasy. Ankoatra izay fotoana ihany koa ahafahana mitady mpanjifa na eto amin'ny sehatry ny tsena anatiny izany na any amin'ny tsena ivelan'ny Madagasikara. Nanomboka omaly alakamisy ny fampirantiana ary toy hatramin'ny alahady 12 jona.